Raha toka nahitana fidina ny vidin'ny essence sy ny solika fandrehatra nanomboka ny fiandohan'ny volana septambra lasa teo dia tsy nihetsika tamin'ny vidiny kosa izany hoe 13 ariary ny litatra amin'ny gasoil. Ny mpanjifa nefa etsakilana milaza fa tokony hiara-hiakatra na hiara-hidina ny vidin'ny solika. Mitondra fanazavana makasika izay ny tale général ny OMH. Fikajina amin'ny prix ny lasantsy zany dia miankina amin'ny prix international ny lasantsy, ohatr'izay ihany koa ny pétrole, ohatr'izay ihany koa ny gasoil. Amin'ny ankapobeny ireo le vidin'ny produit raffiné na le solika voadio moa filaza azy dia manaraka ihany zany ny vidin'ny pétrole brut. Nefa na dia zany ary tsy dia manaraka tanteraka n'izy io zavatra io. Dia zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao zao ny zavatra misy ohatra hoe ny lasantsy dia somary miavaka kely raha oharina amin'ny gasoil raha pitaina amin'ny pétrole brut zareo. Zay moa le misy le hoe différentiel de raffinage ny tenenany zareo technicien azy. Ny antony io dia mifandray amin'le situation izay misy any ivelany hoe misy surstock. Zay moa ny antony efa nahafantarantsika hoe nampidina ny vidin'ny pétrole brut nanomboka tamin'ny mi 2014 teo izy nanomboka nidina hoe be dia be loatra le production na pétrole brut dia lasa niakatra be ny stock ny tahirina pétrole brut eny amin'ny tany mandroso. Dia zay zany nampidina vidin'ny pétrole brut. Io le surstock na pétrole brut io zany amin'izao tsika amin'ny resaka izao dia mbola misy na tsy efa mitombo ntsony ary efa nanomboka nihitatra izy ary amin'le produit raffiné amin'ny essence sy ny gasoil. Dia zay mahatonga an'le hoe le fivoarany essence zany par rapport amin'ny pétrole brut na ny gasoil dia mety ho samihafa arakaraka izay hoe misy ny tahiry be dia be ohatran'ny gasoil zany na ny essence izay mahatonga an'le différence.